Ry havana malala tombontsoa lehibe ho antsika indray ny tafaraka eto amin'izao fandaharana fifampaherezana izao. Faly indrindra tafaraka aminao ary ankasitrahako indrindra anao amin'izany a. Ankasitrahako indrindra Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay iarahantsika eto. Andinika hamakafaka teny fikasana anisan'ny mamy indrindra ao amin'ny soratra masina isika mandritra ny andro vitsivitsy. Fa mialohan'ny hanomboantsika n'ity androany ity aloha zany a, dia andao hivavaka isika aloha, ametraka ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, isaoranay lehibenao noho ny fitantananao sy ny fandaminanao, dia indreto zany izahay tafaraka eto amin'izao programa izao. Andriamanitra, maniry izay mba andre ny feonao, maniry izay mba azo famelombelomana sy hery avy amin'ny teninao, ka dia angatanay ianao mba hanampy anay amin'izany. Amboary izahay, ampianaranay ny aizanay manana fotsotra, ary ianao kosa mitenena Andriamanitra, fa vonina hiaino izahay mpanomponao. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Rehefa malala hifototra ao amin'ny ohabolana toko 7, dia ny 15 sy ny 9 ny lohahevitra rehetra ho resahantsika mandritra n'izao fotoana andro vitsivitsy iarahantsika eto zao. Ohabolana toko 7, 15 sy 9, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian' Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. Ravako malala, velona amin'ny andro farany eo amin'ny tantaran'ny tany isika, ary isika ihany koa araka ny efa hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, dia misy fahavalo izay tsy tiany zany hoe fiainana milamina, fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana tsisy fahasarotana. Tsy tiany zany io fahavalontsika io. Rehefa nolotra fiadanana ho antsika Andriamanitra, izy dia ny anankirotana ihany. Manankirotana ny fiainantsika izy eo amin'ny lafin'ny fivelomana sy ny asa mandraharaha. Manankirotana ny fiainam-pianakaviana izy, ny fiainan'ny mpivady, ny fanabeazana ny ankizy, ny lafin'ny fahasalamana, ny fiarahamonina, ny fifandraisana amin'ny aty sy ny aroa sy ny sisa. Misy korotana, savorovoro, fahasairanana, ary eny hatramin'ny fiainam-panahintsika aza dia tediavina io fahavalo io, hidirana, ho korontanina. Ravako malala, izy andamina ny lalanao. Andriamanitra dia milaza, miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina, fa izy andamina ny lalanao, ka dia manomana ny fonao sy ny sainao mba hiaino ny taridalana avy amin'ny soratra masina. Zao no voasoratra ao amin'ny Isaia toko 4:20, dia ny 4:20. Isaia toko 4:20, dia ny 4:20, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova izay nanavotra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izao no Jehova izay manao ny zavatra rehetra, eny izao rery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Ravako malala, Andriamanitra, ilay Andriamanitra miteny hoe izy no andamina ny lalantsika, io ilay Andriamanitra namorona n'izao rehetra zao. Izy no namorona ny lanitra, izy no namorona ny tany, izy no nahary anao hatrany am-boka, isika rehetra. Zany voalaza ny soratra masina. Indray ohatra ny heverina ho zavatra mandeha ho azy ny hoe rehefa manambady dia miteraka. Tsy rehefa malala, Andriamanitra no nanao an'izany. Ny herin'Andriamanitra. Tsisy olombelona mahay mamorona aina.
Tsy haitsika zany, tsy vita ny herin'olombelo zany. Maro be ny mpivady ao atokantrano, efa nikambana ao anatin'ny fatoram-panambadiana, zay tsy afaka nanana tombontsoa hiteraka, tsy manana n'izany tombontsoa zany. Tsy vita ny herin'olombelona mantsy zany, Andriamanitra no manao an'izany. Andriamanitra no namorona anao hatrany am-boka. Ka io Andriamanitra namorona antsika io, izy zany zao no ambaran'ny soratra masina hoe izy andamina ny lalanao. Ny Jeremia 10:12 dia mbola manamafy an'izany ny teny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Jeremia 10:12 dia zao no voasoratra, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany, Jehovah tompony maro no anarany. Izy namorona n'izao rehetra zao. Io lazain'ny soratra masina hoe io no anjarantsika, io no anjaran'ny vahoakany. Anisan'ny anarana iantsoan'ny soratra masina an'Andriamanitra ohatran'ny hoe Jehovah sy ny sisa dia anjaran'i Jakoba. Jakoba izay tandindo ny vahoakan'Andriamanitra. Ry havako malala, zay no anjaranao, dia ny manana n'Andriamanitra ho mpandamina ny lalanao, fa izy andamina ny lalanao. Io Andriamanitra izay namorona antsika io, Andriamanitra namorona anao, namorona ny olombelona rehetra. Dia zao no fanambarana nataony tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia ihany, Jeremia 7:20-12. Dia zao ny fanambaran'Andriamanitra: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rava malala, Andriamanitra manana hevitra heverana anao. Ny antony namoronany anao dia efa misy hevitra efa volavolainy ihany, ary io hevitra io hanome anao fiadanana, io hevitra io hanome anao fanantenana any amin'ny farany. Aorianan'izao fiainana zao, ao ambadika izao fiainana hita maso zao, dia misy fanantenana ho anao any, ary mandritry ny fiainanao eto amin'ity fiainana ity, misy fiadanana ho anao, ho antsika, ho an'ny olombelona rehetra. Andriamanitra ilay namorona antsika dia efa manana hevitra mba hanomezana antsika fiadanana mandritry ny fiainantsika eto, ary fanantenana ny amin'ny farany. Dia mazava amintsika zany zao ilay fanambaran'ny obolana 7:1-5 hoe izy andamina ny lalanao. Izy andamina ny lalanao. Ry havako malala, inoko fa amin'izao tsika miresaka zao dia mba fanirianao lalina no isan'ny vahoakan'io Andriamanitra io. Zay Andriamanitra namorona antsika, Andriamanitra izay andamina ny lalantsika. Efa manana hevitra heverana antsika izy. Efa manana tanjona, efa manana projet. Ilay hoe hevitra io amin'ny teny vahiny dia ataony hoe projet. Efa manana projet ho amin'ny fiainantsika izy. Ka dia ny ataontsika zany zao, mba hatanteraka eo amin'ny fiainantsika io teny fikasana mamy hoe izy andamina ny lalanao, dia mipetraka tsara eo amin'izay projet nandaminan'Andriamanitra ny fiainantsika izay. Izy efa mahafantatra hoe amin'izao taona 524 zao ianao, dia eo amin'ny toerana misy anao io, dia za koa amin'ny toerana misy ahy eo amin'ny fiainako izao. Fandaminana avy aminy zany. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Jeremia Daniel 2, Daniel 2 dia ny 1:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Ry havako malala, izy ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana. Fandaharana, fandaminana avy amin'Andriamanitra hoe izaho zany zao dia nataony lehilahy fa tsy vehivavy. Amin'ny olona hafa indray dia misy fandaminana hafa ihany koa nataony.
Izy nandamina hoe za zany zao dia zao ny volon-koditrako. Ireo ny ray aman-dreniko, ity no raiko dia ity no reniko. Ary eto amin'ity firenena malagasy zay no nandaminan'Andriamanitra ilay mpandahatra ny andro sy ny fotoana. Zay ilay hevitra ny heverany ary misy zavatra maro efa nomaniny mifanaraka amin'izany rehetrarehetra zany. Ry havako malala, zany no fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hoenarantsika amin'ny toy ny programa ny amin'ny hoe ahoana ny ataontsika manoloana n'izany Andriamanitra andamina ny lalantsika izany. Fa ny androany zany aloha dia zao, io Andriamanitra namorona n'izao rehetra zao, tompon'ny hery rehetra Andriamanitra tsy toy io, dia izy namorona anao, dia izy no miteny aminao hoe andamina ny lalanao izy. Ninona zavatra mikorotana eo amin'ny fiainanao, na amin'ny lafininona na amin'ny lafin'ny firy, dia efa voalaza n'Andriamanitra fa izy andamina ny lalanao. Ry havako malala, itahy ianao ane Andriamanitra, itahantsika ane Andriamanitra mba ho isan'ireo izay anana tombontsoa amin'izany fandaminan'Andriamanitra ny lalantsika izany isika. Ka na dia velona amin'ny andro farany izay manana fahavalo, manana fahatezerana lehibe aza hiady amintsika, dia zao misy Andriamanitra andamina ny lalantsika. Ary dia mba ho isan'ireo izay ahazo fitahiana amin'izany teny fikasana mamy zany ane isika, angatahako ianao mba azoto anaraka an'izao fandaharantsika izao, ny toyny izay mbola ianarantsika ny toko sy andininy io. Fa ny androany zany dia hoe tsika mbavaka ny mba hatena hatanteraka eo amin'ny fiainantsika n'ilay hoe izy andamina ny lalanao. Andao hivavaka ao amin'izay isika. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, isaoranay be deaibe ianao, satria ny teninao androany dia manamafy, mampahery anay fa ianao no andamina ny lalanay. Eto amin'ity fiainana ity zay Andriamanitra, maro ny zavatra misafotofoto, misavorovoro, ary tsisy voafehanay izy ireny na kely aza. Fa ianao androany dia mijoro, manamafy eo amin'ny fonay, ny sainay sy ny fanahinay, fa ianao andamina ny lalanay. Dia ampio izay mba hoendry, mba ho isan'ireo izay manaiky anao, manaiky ny ho alaminao, ary mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ane izany teny fikasana mamy izany. Itahy manokana ny mpiaino rehetra izay nanaraka n'izao fandarana izao ianao, dia mba ho tiany hanaraka ny toy n'izao programa izao ane izahay, anana tombontsoa ny hanaraka isan'andro an'izany fandarana izany. Mivavaka dia tonononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.